Fon'i Yehôshoa, Yaakôva toko voalohany 7:20. Izao ny fivavahana madio sady tsy misy loto imason'Elôhim Raintsika, ny mikarakara ny kamboty sy ny vehivavy mpitondratena amin'ny fahoriany ary miaro tena trano tsy voapentimpentin'izao tontolo izao. Fon'i Yehôshoa dia fikambanana mpanao asa soa araka ny lalàna 109. Ny ankamaroan'ny fanampiana sy ny asa izay ataon'ny fikambanana dia any Madagascar, fa afaka manampy izay olona sahirana maneran-tany koa izahay araka ny fitondran'ny Tompo Yehôshoa. Madio toko 5:20, 4:30 ka hatramin'ny 4:40. Te-hanolo tena izahay amin'ny asa samihafa nataon'ny Fon'i Yehôshoa. Ity ny fohy be fitsaboana, pain quotidien, izay andalam-panorenana ety amin'ny faritra Ivato, anomezana fitsaboana maimaim-poana ho an'ny olona sahirana. Fon'i Yehôshoa dia manome sakafo ho an'ny voafonja eny an-tanimora. Miisa 3 amin'izy ireo no nisitraka izany tamin'ny taona 420 nankaty. Manohana ara-tsakafo, ankizy mpianatra miisa 1.9 amin'ny faritra Toliara isaky ny alarobia ihany koa fikambanana. Ary manome sakafo ho an'ny ankizy monina eny an-dalambe ao amin'ny fohy be MPI na Madagascar pour Yehôshoa ihany koa. Fanohanana ara-pitsaboana toy ny fandidiana, fitaovana ara-medikaly sy ny sisa. Mandefa iraka mpitoro ny filazantsara maneran-tany ihany koa. Mividy tany ary mametraka katetikaza ho fanampiana ireo sahirana ihany koa ny fikambanana toy ny fambolena sy fiompiana. Misaotra ny Yehôshoa izahay amin'ny asa velariny izay toana amin'ny fikambanana. Raha manana faniriana hanampy ny hafa ianao na amin'ny lafiny na inona na vavaka, fanohanana ara-pitaovana, don, na fanohanana ara-bola, dia tsindrio ny tranokala, vehivavy, teboka, Fon'i Yehôshoa, teboka, ORG.